manaraka isika tompoko. Ndreto izay Andriamanitro mahatsiaro fa mila anao, mila miteninao, mila ny fampaherezana sy ny fandraisen-dahatra avy amin'ny fanahy masonao, mila ny fahefana avy aminao mba azonay manohitra ny fanangolen'ny devoly. Mitenena araka ny fombanao fa voninkiana izahay. Amen. Efesianina toko 4:10 ka hatramin'ny 17 ny vakiana teo no isy ny afatra ny tompo ary singanina manokana ny 2:20 amin'izany. Ny lohahevitra banjinitsika amin'izany dia ny hoe toero ny fanangolen'ny devoly, toero ny fanangolen'ny devoly. Zany no vetikafatry ny 2:20 mantsy tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Ny devoly na satana ray ihany zany, fomba fiantsoana azy daholo zany. Ity epistily ity zany dia mampianatra antsika ny hoe ny fomba fiasan'ny devoly, ny toetra ny devoly: mpamitaka, mpanadala, mpiapana. Tsy reraka mihitsy izy manao izany, mitady ny fomba rehetra, mpametsifetsy, mpakatahaka an'Andriamanitra mba hamitana antsika. Ny tanjony amin'izany rehetra izany dia izao: ny ampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary zany indrindra no mahatonga ny lohahevitra milaza hoe toero zany fanangolen'ny devoly zany. Amin'ny teny frantsay araka ny version Louis 21 dia zao io 2:20: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Manœuvre. Ny mpilalao baolina kitra mahay tsara n'izany hoe atao manœuvre zany ianao. Rehefa ianao le atao manœuvre dia zao ampilaindalendainan'le baolina ianao, nefa tsy omena amin'n'ianao akory ilay izy fa fitapitahany ianao, avezivezy ianao, atao mihitsy izay mahavizana sy izay akivy ianao. Ary ny tanjona dia ny tsy azonao an'le baolina mihitsy. Zany le manœuvre. Ny version française sasany dia milaza azy hoe les ruses du diable, zany hoe feno afetsifetsena ratsy, feno fanotahana. Ka tandreny fa isika zany fitahan'ny devoly zany. Ary ny devoly mahery rehefa tsy miambina isika, rehefa tsy manana ny tompo isika. Ka dia mila manohitra an'izany tsika satria toa ohatran'ny hoe manome zavatra izy. Kanja ao ambadika ilay izy, isika lasa fahavalon'Andriamanitra. Ary zavatra mampatahotra zany hoe lasa fahavalon'Andriamanitra zany isika. Arak'ilay resaka teo zany le amin'ilay atao manœuvre atao dia zao satana mahay mampilendalenda zavatra. Eo foana mantsy tsika tsy ho azo le fakapanara, tsy mitsiriritra le zavatra atolony, aderaderany. Dia iny no akany fanahintsika. Toa hoe sarotra zavaina moa zany satria zavatra ara-panaka, nefa ny fijonavavolombelona nataon'i Jesosy fo noho izy nalain'ny devoly fanahy. Hitantsika ao amin'ny filazantsara, hitantsika izany ohatra no Mateo 4:1 ka hatramin'ny 20 dia manampy antsika hatakatra tsara amin'izany fomba fiasan'ny devoly maka fanahy ary mamitaka antsika izany. Inona ny fitaka voalohany? Rehefa avy ny fady hanina Jesosy nandritra ny 40 andro sy 40 alina, raha ny olombelona dia maninona rehefa avy eo? Noana. Hainy satana tsara hoe inona le zavatra tokony alendalendantsika satria toa mila an'izany tsika. Ao anatin'izany no nitenena ny satana tamin'i Jesosy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno ho tonga mofo reto vato reto. Vitan'i Jesosy ve manao an'izany sa tsy vitany? Vitany zany. Fa hainy fa ao ambadika fandrika le izy. Dia ny hoe ianao zany anaraka ny baikon'ny satana. Raha vao indray mandeha fotsiny ianao manaraka ny baikon'ny satana zany, azo ny tsikelikely hitany zany le lalana itsofohana aminao ao. Fa ny toeron'i Jesosy zany, moa izy mandinin'ny 20
hoy izy Jesosy manolotra an'izany voasoratra hoe andininy faefatra tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay lokony vavan'Andriamanitra. Inona ny nanoeran'i Jesosy azy? Tenin'Andriamanitra. Zay aloha ny lesona lehibe ho antsika. Tsy hatohitra devoly isika ary tsy haresy fakapanahy isika raha tsy mahalala tenin'Andriamanitra, raha tsy hampiaritsika aza amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Azany mahatonga antsika tsy mety reraka isan'alahady, isan'andro miainy tenin'Andriamanitra. Raha misy azo ianarana tsy anjery dia ianarana tsy anjery, avoaka tononona amin'ny fahefana mihitsy rehefa tonga izany fakapanahan'ny Satana zany. Fa nitononony Jesosy tamin'ny fahefana zany tenin'Andriamanitra zany. Raha ho an'ny olona mijery ivelany zany zao tsy mahalala zany zavatra ara-panahy zany dia ohatran'ny hoe miteny rery Jesosy. Fa nitononony mihitsy zany tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie 19:7 zany, tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa miteny rehetra izay lokony vavan'Andriamanitra. Resy tamin'iny fitaka voalohany iny Satana. Fa zao tsy nijanona teo Satana. Tonga indray ny fitaka faharoa. Rehefa nahazo toerana avoavo Jesosy dia nalainy fanahy. Raha zanak'Andriamanitra ianao, menjerany ambany aminy. Fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tanany mitondran'ireo anao fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ao amin'ny Salamo 1:20 zany. Zany hoe maninona Satana? Mahay soratra masina Satana. Tsy misy mahay soratra masina noho Satana isika. Zany no mafanahy azy. Fa ny azy ny soratra masina tsy atao mitondra anao makany amin'Andriamanitra, fa zay le mampamitaka azy avadina. Tahaka nefa namadiany ny teny namaran'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva dia avadiny rehefa miona manokana amin'ny Eva izy, dia miona manokana amin'ny Adama koa. Ary rehefa maka fanahy antsika izy dia hoentiny mitokan'izay tsika. Avadiny ilay izy. Inona no navaliny Jesosy? Mba mahafinaritra ange zany raha hoe iny Jesosy fa noentiny ny anjeliny narovany satria saika ny anjera atao amin'ilay antsana be. Fa ho Jesosy hoe voasoratra hoe aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao. Deutéronomie 20:20. Naseho an Jesosy zany hoe vita an Jesosy mihitsy manao fahagagana, fa tsy fahagagana ho amin'ny fahagagana fotsiny no ilain'Andriamanitra amintsika. Ary eo mamitahan'ny Satana antsika. Firifiry moa zany zao ny olona milaza azy ho mpitondra fivavahana, milaza azy ho mpaminany. Tsy hanonona anarana fa ianareo mahalala. Efa malaza be ry avan'izany hoe ao Afrika Atsimo ao ary tsy ao Afrika Atsimo ihany. Fa misy toerana maromaro izay hanaovan'ny olona pakta amin'ny devoly, hakana pouvoir. Dia ohatran'ny hoe mitory an'i Kristy dia manam-pahefana, manao fahagagana. Zay fotsiny ilay tanjona, manao fahagagana. Ohatran'ny manao spectacle zany rehefa manao an'izao dia mandeha ilay mpitarika dia miara-monjana ohatran'ny monjan-dranomasina ireny ilay mpivavaka rehetra. Mahagaga dia mahafinaritra ny olona. Misy zany ary Satana tompoko dia manome fahefana ho an'ny olona izay manao pakta aminy. Fa tsy fahefana tena mamonjy fa ho amin'ilay manaitra fotsiny menjera dia misy anjely dia io anao fa dia miracle mon ami. Tena tsy neken'i Jesosy aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitra ao. Sika zany amin'ny fitondrantenantsika koa fa Andriamantsika ohatran'ny hoe zara-panahy be dia misetrasetra mankahatra ho ny fitenin'ny Ntaolo zay hoe misy an'izao dia tonga dia mila manam-pahendrena. Fa tsy hoe na ny anjelin'i Jehovah aza mitombo manodidina izay matahotra azy dia tsy mampanina anao fa zay enjerany ambany any fa za manany anjelin'i Jehovah. Maka fanahy an Jehovah ianao zany. Zay isotra n'ity ihany rehefa hoe na isotra vamafaty azy izy. Dia zany no tena heviny. Raha sendra nanao ny asan'Andriamanitra, raha sendra tsy nanao fagnaniana an'izany ianao, tena olo mivavaka ianao, ka raha mety misotro an'izany azy ianao, ain'ny tompo no miaranao amin'izany. Fa tsy hoe hanao an'izany mba ho hitan'ny olona hoe zany no mahay fahagagana, dia hitehaka ny olona. Ary zany misy no ahitsin'i Jesosy eto. Mahagaga tsy nijanona teo indray Satana na dia efa resy fandroany azy, mbola miverina fanotenana.
zany ty satana fahavalontsika ty. Io ny fahavalontsika ho ny tenin'Andriamanitra eto, tsy nofo aman-draha. Na dia mety totombo atsanao za le olona hoe vao mahitanao dia mivazavaza, manompa, mamitaka, mandangy. Tsy zany nofo aman-draha zany, fa fanaratsana amin'ny rivotra. Miditra ao anatin'ny olona eo, verina famotelin'ilay satana. Zany ty fahavalontsika ty. Tsy mety kivy fa dia miezaka foana ny amingana sy amitaka atsika, mandra-penjeratsika rehefa tsy miambina. Mafimakany ny aditsika, ary zany no ilatsika amin'ny tompo isan'andro. Verina famoteliny indray, rehefa tsy mety nianjera teo amin'ilay ambany teo, nampiakariny ambonimbony indray ilay fijeran'i Jesosy. Hitanao ireo tanàna rehetra ireo, hitanao ireo vohitra rehetra ireo, eo ambany fahefako ireo. Zao ny filazany azy, izao rehetra izao dia omeko anao, ray akohako eto anatrehako ianao. Ary tsy miteniteny foana satana raha miteny an'izany. Fa be dia be ny olona izay te hiazona fahefana no mitady hery hafa mba hitazomana an'izany fahefana izany, manao pacte amin'ny devoly. Azagaga ianao raha maro ny mpitondra fanjakana maneran-tany no mpikambana amin'ny franc-maçonnerie, no tsy maintsy mpikambana amin'izao fikambana amin'ny hafana karazana ésotérisme izao. Misy fiatsika amin'ny hafana, misy fivoriana amin'ny hafana izay fanatitra tao amin'ny devoly daholo zany. Fa izany hono ny azonana fahefana, mba hifankahitan'ny samy manam-pahefana maneran-tany. Misy zavatra maizimaizina ao, misy zany antsoina hoe messe noire zany tandremo. Ka tsy miteniteny foana satana raha miteny hoe izao rehetra izao ambany fahefako, satria le mpitondra mahazo fahefana, te hiazona fahefana dia miankohaka amin'ny satana. Ary zay dia davao satana, izao rehetra izao omeko anao, raha miankohako atao anatrehako ianao. Midika anao miankohako anatrehan'ny satana ianao dia lasa fahavalon'Andriamanitra, ary zay anaovan'ny satana anao fa andevony ianao amin'izay fotoana izay. Inona ny navalon'i Jesosy? Mandeha any ianao satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny akofanao, ary izy irery ihany no tomponao. Deutéronomie 4:7-8. Ahona ny fomba nanoeran'i Jesosy amin'ny satana eto? Novoa. Ohatry ny hitako izy amin'ny sarin'i Jesosy zany miaraka amin'ny tanana. Mandeha any ianao satana. Miamafy zany ty famitahana, ty fingana, ty fametsifetsena ataon'ny satana atsika ty. Ka misy fotoana tena tonga amin'ny tean'i Jesosy hoe mila fandroana. Ny karazany mila fandroana, mila vavaka fifatinkanina. Ary zany mahatonga ny fiangonantsika manao hoe amin'ny fotoana indraindray ilaina ny fandroana be mini. Atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa mahery ny satana izay mamitaka atsika io. Ary tsy matahotra atsika izany fa ny anaran'i Jesosy Kristy ihany matahorana. Zany tsy maintsy tononona. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza eto hoe raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Mbola amafisina aminao zany fa ny amitaka atsika nataon'ny satana. Tahaka izay nataony tamin'i Jesosy zay, ohatrany hoe tia hanome zavatra be bebe an'i Jesosy zany izy. Raha mijery mamaika zany tsika dia hoe olona tsara fanahy, ianao kosa ny saritiavina. Fa misy fitaka ao ambadika. Ary zay misy teto zany satana mihitsy manatona an'i Jesosy. Fa maro nge ny olona no izy mihitsy manatona ny satana, mitady pomasy fa mila fahefana, mitady olona mpitaiza fa mba mila hery fiarovana. Mandroso satana. Satria ahoana? Miara-mila ny satana daholo zany tompoko, na pomasy io na mpitaiza, na marabout na sorcier io na devin io. Eny mitondra fa miseho amin'ny endrika moderna izy ankehitriny, na médium io zany hoe mpanelanelana amin'ny maty, na cartomancienne io, na chaman io, na spiritualiste io, na magnétiseur io. Miara-mila ny satana, olona manao pacte amin'ny devoly daholo zany tompoko. Efa nanao an'izany hatrany ny andro ny zanak'Israely, ny zanak'Israely. Ka natonga ny Jehovah Andriamanitra miteny ao amin'ny Deutéronomie 4:13-17, namono zavatra ho fanatitra ho an'ny demoni izay tsy Andriamanitra izy, dia Andriamanitra tsy fantana, fa Andriamanitra vonoseho izay tsy natahorany razanareo. Hitanao le ao ambadika ny ahatonga no andohalika amin'ny satana. Dia hoy ianao hoe
za mahalala ny dadaberandry tena le fiteniny mihitsy le akanjony miaraka amin'le tena noentiny izy mihitsy no nysetamiko tao anatin'ny nofoko ianao la tsy mivavaka aloha matory ianao tsy miheno tenin'Andriamanitra ianao tsy mba mandroaka an'izany devoly zany tsy mahagaga raha miseho aminao Satana manam-pahefana amin'izany izy anana ny fahefananao rehefa tsy manana ny Jesosy Kristy jereo ke ny voalaza ny Korintianina faharoa toko faha 1 andininy 7 tsy mahagaga zany izy fa Satana zany mampiova ny endriny tahaka ny anjely mazava avy amin'izy moa zany anjely zany avy amin'Andriamanitra nefa Satana dia ambara amin'ny tenin'Andriamanitra mahay mampiova ny endriny rehefa miseho aminao dia ohatran'ny hoe anjely izy zany anjely ay maka ny endriny zay moa tsy le nambara teretandoana hoe maka tahaka an'Andriamanitra nefa mamita maika fa zay endrika dadaberandrianao na ny fiakanjony na ny fiteniny ainy tsara mangatsiky zay rakizy tsy maintsy tombo nareo manatona ary amin'ny fitaiza-pomaso nareo aloha io didiny impito nareo tsy maintsy mantany ao anatin'ny fasana aloha nareo etsetraetsetra dia matahotra anao fa tena izy mihitsy ay Satana leo ambadika zay le fitaka ny amin'izany manatona mpomasy sy mpitaiza zany efa ela no efa mirara amin'ny tenin'Andriamanitra Deutéronomie 7:20 andininy 10 ka hatramin'ny 12 aoka tsy seho aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amaky ny afo na mpanao fankatovana na mpanandro na mpanao sikidy na mpanao ody na manao azo masim-bava mpanadina manao azo tsindrin-javatra mpanao atsarana mpanontany amin'ny maty zany le medium zany zao mamparany andininy 12 fa vetavetany ao masony Jehova zay rehetra manao izany tena marikoriko an'Andriamanitra lasa fahavalon'Andriamanitra anao zay no ampaherezana anao hoe toeza ny fanangoleny na zany fitapetaka ny devoly zany fa lasa fahavalon'Andriamanitra anao zay zavatra tao omenanao ary mahazo zavatra tokoa indraindray ihany mbola veriko ihany tena misy pouvoir mana fahefana Satana fa mahatonga anao ovoaozony ary na tianao na tsy tianao fa na mangatsika ny andro na manorana rehefa sainy amin'ny vocal ianao dia mivocal ianao tsisy olona maniry amin'izany mivocal zany dia miboridana anitsaka fasana ilala ho faty mitaraina ny mpiambina ny fiangonana anankiray ny etiko tany Madagasikara dia nety zany le vatapaty mahana vatapaty ny fiangonana azo ny mpivavaka rehetra indramina dia zao napetraka fotsiny teo fa tsy midina anaty trano fa mba ohatrany kakana hazo fotsiny dia ozy le gardien hoe tsy mahita tory pasteur fa misy mivezivezy foana nefa isako mijery ny fo jery ao tsy hitany izy zay moa le mahana pouvoir amin'ny Satana ohatra mitsorika eo mampalahelo rehefa andoniana dia zao le mpamosavy tena mahita tsirony mihitsy amin'le hoe matory ao anatin'le vatapaty miroka ny fofony indrindrany hoe voanisy faty teo dia matory ao izy miroka an'le fofopaty ao zany moa zany le kisary-pahafatesana mandrakizay sahady zay anandevozany Satana atsika ka izany notariana anao manomboka amin'ny zavatra kely ny olona tonga mpamosavy na manitsaka fasana zany tsy tonga dia hoe androana napakevitra dia rapitso tonga dia manao an'izany manomboka amin'ilay zavatra tsy kelikely dia taretiny Satana miakatra tsy kelikely ty ara-nosotronina zao ara-tenenina ty indray ambozonana gagy anao fa nanaton'Andriamanitra tany dia araka le anarana tokoa hoe mpitaiza dia efa tsy misaraka tsononareo tsy maintsy misy consultation matetitetika ihany ka tandremo tompoko fa mpamitaka amin'ny devoly ny tanjony dia ny ampisaraka anao amin'Andriamanitra ny avery anao mandrakizay toero ny fanangolen'ny devoly amen.